misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly-miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity an'ity misotran'Andriamanitra isika fa mbola men'ny fitiavana sy ny famindram-pony hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, misaotra indrindra reo fa tsy mamelana irery ianao fa manome ny zava-tsoa mba ahafahanay mitombo finoana ary ahafahanay ihany koa mijery anao hatrany. Etezinao hiteny amin'ny tsirairay avy aminay eto anio aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe Jesosy ny mpianany. Ny toe-javatra roa manaraka eto dia misintona ny saintsika ao amin'ny fihaonan'i Jesosy voalohany tamin'ny vondrona mpianatra maro kokoa. Lazain'i Jaona mazava ny andro, ny ora ary ny antony nivorian'ny mpianatra. Ny tahotra izy ireo dia nanambara ny tsy finoany ny tatitra nataon'i Maria. Tsy nohazavain'i Jaona ny fomba nidiran'i Jesosy izay tsy nisy nahita. Toa tsy nasakatra azy, tsy nasakana anazy ny rindrina, tsy nasakana anazy koa ny varavarana. Tsy toy ny any-matohitoa ny tenan'i Jesosy mitsangana tamin'ny maty, saingy manana toetra tsy mitovy amin'ny antsika koa izy. Nampisindra ny tahotra ny zava-niseho hoe izy manao hoe fiadanana ho anareo. Na mitoe-javatra manao ahoana na manao ahoana dia tokony hanana toetra hampiavaka ny mpanaradian'i Kristy ny fiadanana sy ny fahamoram-panahy. Feno fankasitrahana sy fahalianana izy ireo. Naverin'i Jesosy ny fiarabany manao hoe fiadanana ho anareo ary avy eo dia nomeny hiraka ho tanterahany izy ireo tahaka ny nanirahandray azy no anirahany azy ireo koa. Mba hahatonga ny fahombiazan'izy ireo azo antoka dia nasian'i Jesosy fofinainy izy ireo dia ny fanahy masina. Zava-dehibe ny manamarika fa ao amin'ny vakiteny fototra dia tsy misy ny teny hoe taminy. Tsy ho an'ireo tao anatin'ny efitrano ihany ny fanomezana ny fanahy masina fa ho an'ny mpianatra rehetra ao anatin'izany sika ankehitriny. Tsy tao amin'ny fivorian'i Tomasy, iray amin'izy 12 lahy, tsy voalaza ny antony. Ny fihetsiny kosa dia voalaza mazava. Rehefa nandrian'ilay vaovao mahagaga izy dia tsy nino. Araka ny baiboly grika dia nijoro vavolombelona tamin'ny hatrany ireo mpianatra hafa, saingy porofo mivaingana ny tedavany. Tsy lehibe noho ny an'ireo mpianatra ireo anefa ny tsy finoan'i Tomasy. Izy irery koa dia tsy mba nino ny tenin'i Maria raha tsy efa nahita porofo mivantana mihitsy. Herinandro tao aorian'io vao nitohy ny tantara. Noezahin'i Jaona navohitra fa nitovy tamin'izay niseho tamin'ny ilay fihaonana voalohany ny zava-nitranga, izany hoe ny varavarana ny hidy, ny fivoriana tolakandro i Jesosy ny arahaba. Ny nampiavaka azy kosa dia teo i Tomasy. Rehefa niseho Jesosy dia nasainy nodiniany Tomasy akaiky ny porofo, tsy amin'ny alalan'ny maso ihany fa tamin'ny fikasihana ihany koa. Nampaherezin'i Tomasy mba ino hita amin'ilay teny, niaiky izy hoe tompoko sy Andriamanitro ny finoan'i Tomasy. Io ny fanambarana mahery vaika indrindra
ao amin'ny filazantsara maneho ny maizy an' Jesosy. Tsy ny fahitana amin'ny vatana ny Kristy nitsangana tamin'ny maty tsy akory no fepetra ilaina mba hinoana. Ny filazantsara ny Jaona manontolo dia nisoratana ho fanatanjahana ny finoantsika sy hitarihana antsika mpitiavana mba hiorina mafy amin'izany zasy ianao izay mamaky ny ten'Andriamanitra ankehitriny. Iny tompo tokoa mba ahatsapy isika ary ahalala fa tena nitsangana tamin'ny maty koa Kristy, nandresy ny fahafatesana izy ary nitondra ny fandresena ho antsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra tsara ny azan'anitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampio izay tompo hitombo finoana an-trany ka tsy hitady pirofo mivaingana ho tsapahitana tahaka ny Tomasy, satria ianao fa fiainana isan'andro ary fantatray fa afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny fitantananao isan'andro izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.